manatona anao zay Andriamanitra, mila hiletika ny amin'ny lalina, mila ho lavo tsy ho tafarina intsony, resy ny fakapana, tsy mahatohitra koa mitenena mampianary, mampaherezanay fa miaino ary matoky anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny fomba fanoerana ny fakapanahy. Izany no hevitra izany no mandresy lahatra ary nobitsia amin'ny tompo any manokana mba ho zaraina amintsika amin'ity herinandro ity. Ny fomba fanoerana ny fakapanahy. Inona moa ny fakapanahy? Afaka mamaritra an'izany sika rehetra satria miaina sy misedra amin'izany. Raha tsorina dia zao tolo-kevitra avy amin'ny Satana izay manosika atsika hanota amin'Andriamanitra, manosika atsika hiala amin'Andriamanitra. Zay ny fakapanahy. Tsy avy amin'Andriamanitra zany ny fakapanahy. Raha mamaka ny Jakoba 1:7 anao, na dia misy fotoana eken'Andriamanitra ny ampiarana antsika zany fakapanahy zany, tahaka nanekeny nanaovana an'izany tamin'ny Joba mba hanamafisana ny finoantsika. Fa ny azo ambara dia ny hoe avy amin'ny devoly, avy amin'ny Satana, avy amin'izao tontolo izao ny fakapanahy. Zao ny voasoratra ao amin'ny Jaona 1:2-4 izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany tompo, satria avy amin'ny Satana sy izao tontolo izao ny fakapanahy. Inona moa ny tanjon'ny devoly amin'ny fakapanahy io? Ny andavo atsika, ny averika, ny ampisaraka atsika amin'Andriamanitra, ary zany no azo ny Eva. Genesisy 1:3. Raha tsorina zany dia zao, tsy maintsy hisy ny fakapanahy raha mbola eo koa Satana. Raha tsy miverina ny amin'ny ranolanitra amin'ny andro farany tompo, tsy ho levonina sy sakitsahana ary alefa any amin'ny fariny rehetra afo Satana. Raha mbola eo izy zany dia mahazo matoky anao fa mbola hisy foana ny fakapanahy izay asehony atsika, amandriany atsika. Eny Jesosy aza tetỳ tany nalay ny fanahy, hitatsika zany eo amin'ny Mateo 4. Ka zay no mahatonga ny fantanina hoe raha zavatra tsy maintsy ho sedrainy izy io, ahoana no anoerana azy? Ndreto misy torohevitra vitsivitsy. Voalohany, mahazo tao mivavaka. Tsara ny mivavaka aty am-piangonana, zany ny fiandohana. Fa le mivavaka ambarety koa dia ianao le mivavaka manokana. Tsy mila pastera, tsy mila mpiandry, tsy mila diakona. Ianao sy ny tompo mihitsy ilay manana ny finoana. Satria zavatra ara-panahy zany fakapanahy zany. Ka tsy maintsy zavatra ara-panahy no anoerana azy. Hoy Jesosy amin'ny Luka 2:20-5. Mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ny olona tsy ampivavaka zany tsy vitany hoe manohatra fotsiny fa tena ohatrany misy hery misarika azy dia izy mihitsy ny miditra ny amin'ilay fandriky Satana. Jesosy rehefa miteny hoe izaho efa nahita ny Satana nidina avy tany an-danitra tahaka ny varatra, mandehandeha tahaka ny liona mitady izay arapany, no miteny antsika an'izany. Fantany ny zavatra lazainy, fantany fa tsy vitany herin'olombelona na firy amin'ny-danina azy ianao ny manohitra reny ny fakapanahy. Eto izy zany dia hoarina amin'ny liona mierina. Mety matanjaka angamba ianao, ray andro, 2 andro, herinandro mety vitanao ihany ny manohitra an'izany liona mierina zany. Fa mandritry ny fiainanao manontolo tsy vitanao zany. Ary zay indrindra no mahatonga ny tenin'Andriamanitra antsika hoe milazany hoe mivavalo. Io zany no ampidirantsika n'Andriamanitra amin'ilay sehatra izay nisehon'ny ady, dia izy mihitsy no manampy atsika. Ary tsika isa minitra isa segondra dia satrany Satana hoentina amin'ny fakapanahy. Noho izany mivavaha raha vao mifo. Mivavaha alohan'ny hiditra amin'ny tontolo anankiray ho any ampianarany ianao. Dia verinao fa tsy mahay miasa any ampianarana azy Satana. Any no tena ahitany zavatra, mierisetra amin'ny endrika maro samihafa. Ho any ampiasany ianao. Tsy nareo mpiasa matoro amin'izany, inona ny zavatra sedraina any? Hiditra any amin'ny fitateram-bahoaka ianao. Mivavaha. Aza sous-estimena mihitsy hoe efa lalana mahazatra, efa fiara efa zatra raisika, na train efa ty foana ny fakako.
ary rehefa tsapanao manokana io mantsy rano marina ny olona tsy mpivavaka tsy malala zany fakapana zany raha ny tena marina zay miseho dia fiainana zany izy eotsy mipilazany azy fa ianao zay fa manana ny tenin'Andriamanitra manana ny fanahy masin'Andriamanitra vao misy zavatra na voavilavitra fotsiny dia mba ohatrany misy milaza aminao hoe tandremo zany efa misy manome sinina aminao hoe misy fandrika zany fakapana zany mivavah rehefa matsapa an'izay ianao ary raha mitena hoe mivavaka mety fehizanteny ray anie zany na fehizanteny roa aza fa atao amin'ny finoana mivavah alohan'ny atory itoromasitsika io a kisaritsary pahafatesana ho ny teolojiana an'izay tsika ary tsy mahatsiazy ambonin'ny tany tsy tompony tena tsika koa isika tsika zany rehefa mivavaka dia miantso an'Andriamanitra mampiseho an'Andriamanitra natreha ny Satana ilay te hamanika atsika dia mandositra Satana raha naovaka fanoharana tsotsotra zany dia ohatrany hoe misy olona mamono anao na te hangalatra anao fa zazy ianao fa dia misy mpangalajazy fa rehefa antsonao dadanao ka mipotro dadanao a dia iny any fa mandositra ilay mpangalajaza na ilay olona te hamono anao mihoatra noho izany rehefa mivavaka tsika miantso an'Andriamanitra mampandositra ny Satana torohevitra faharoa mamaky ary mianara tenin'Andriamanitra satria nahoana tsy hoe fahalalana ara-tsaina fotsiny isika koa dia mila mahalala ara-tsaina ny tenin'Andriamanitra zay le hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fono rehetra amin'ny saina rehetra fa tena mba ranketina oam-po satria araka ny ambaran'ny Efesana 5:17 ny tenin'Andriamanitra no sabatry ny fanahy raha aseo zany le hoe misy ady atao a raha mbola samy eo a dia azo antoka fa ny manana sabatra no mandresy ary fantatry Satana zany zay no atao hoe rehefa tena manana tenin'Andriamanitra ianao dia matahotra Satana kely izy fa raha mbola velika any raha nofotsika mba olombelona tsy matohitra n'izany devoly zany ianao ny tenin'Andriamanitra rehefa olona miainy tenin'Andriamanitra ary misy tenin'Andriamanitra ianaranao tsy anjery fa tsy miteny hoe baiboly ray manontolo mba misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy ianaranao tsy anjery dia manampy atsika tsy anopa zany tijona vavolombelona taon'ny mpanao salamo fa 7:1 apoampoko no iraketako ny teninao mba tsy anotako aminao rehefa misy tenin'Andriamanitra velona amponao a dia na ianao za tsy te hanota zavatra lasa maharikoriko anao ho ihany asio tenin'Andriamanitra mba ianaranao tsy anjery fa tenin'Andriamanitra no navaliny Jesosy ny fakapanahy nataony Satana taminy ka nandreseny azy hitatsika eo Mateo 4 zany 4, 7, 10, isaky ny mampiseho fakapanahy fandrika mba handavona any Jesosy Satana dia avaliny Jesosy foana voasoratra hoe avokany ny tenin'Andriamanitra zany no anamafisana le antso avao hoe misokatra re tompoko na ho an'ny tanora na ho an'ny lehibe ny fianarana ny tenin'Andriamanitra torohevitra fahatelo miala amin'ny toerana na tontolo sy ny olona izay mitaonanao anota ialao zany misy toerana tena efa hoe anota zay no alehao misy olona dia tena satria izy tsy mpivavaka ianao atao mpivavaka satry ny hitaonanao hanaradia azy amin'izay ataony ary zany mahatonga ny apôstôly Paoly mampahely amin'ny Timoty zay mbola tanora tamin'izany Timoty 2:2 mbola tadidy ialao ny filamin'ny tanora hitanao ialana mihitsy raha mpisotro toka na mpifokarongony no ataonao namana akaiky anao na dia tsy hanery anao mivantana izy manery anao ankolaka ihany izy atsony foana ianao rehefa andeha hisotro izy nandeha hifoka izy toy ianao izy any le mifokarongony fa za jery fotsiny fa ny rivotry ny rombony foany ve mo tsy iainanao ihany lay fazarana amin'le zavatra satria izy no namanao akaiky tandremo azonao atao mihitsy no miala amin'izany olona zany ny miavonavona ny tsy ataontsika
afaka mifampiarah afaka mifantany vaovao fa hoe miray programme namanakaiky ny olona tahaka zany dia hoy ny piragasy zay hoe dia efa makany ianao zany raha film pornografika no ataonao fijery zay zany no lasa tontolonao ohatrany tsy mahazo hoana mihitsy raha tsy mijery an'izany ary mba fantatra moa araka ny statistika ny fotoana lanin'ny olona rehefa tena miankin-doha amin'izany io manomboka amin'ilay kely dia lasa miankin-doha ny hery lany ampijerevana amin'izany tsy hoetikoeto ilay chiffre fa nisy statistika zany hitako mbay maka zay manamafy mazavana hoe ny ankizy na tanora na lehibe zay fa lasa miankin-doha amin'ny masturbation ainareo zany dia olony efa lasa miankin-doha amin'ny fijerevana film porno ary mampalahelo hitanao eny amin'ny endriny sy eny amin'ny vatany olona efa kely hery tsy mafeny tena ntsongy ary izy dia mahatsiary diso fanantenana tsy fahakiviana rehefa vitan'izany fihetsika ratsy zany ary raha mba nahazo vady ainy ary ka hanambady olona efa reraka satria niankin-doha tamin'ny zavatra ratsy ekena fa efa nisy hatramin'ny elabe zany homosexualité zany fa zao nambara aminao tamin'izao fotoana mampirohatra ny hoe tsy arinetsika vetavety reny dia ohatra mitombo tsy hitavelively ka dia mampianatra atsika ny ten'Andriamanitra hoe ialao le tontolo eo akaiky kely mety manaposipositra fotsiny tsika dia misy an'izany fa azonao ialana tsara izany tontolo mandavo anao mitondranao any no zavatra mahafinaritra be zay misy concours misy pèlerinage misy randonnée misy zao dia ny farany ianao mitratrany fa sahia mijoro amin'ny finoana sahia manda ianao tompo ny tenanao sy ny safidinao sahia manao tsiko oabolana toko voalohany andiny fahafolo manamafy an'izany anaka raha atao mpanota ianao aza manaiky averiko oabolana toko voalohany andiny fahafolo anaka raha atao mpanota ianao aza manaiky hoy Lutera mpanitsy fivavahana tsy afaka anakana ny vorona ivezivezy anidiny eo ambony lohantsika isika ozy fa azo tsika atao tsara kosa ny manaka anazy tsy hanorona akany eo amin'ny lohantsika na ny volontsika fahefanao zany torohevitra faefatra miara na midira ny fiarahamonina kristianina zay ihany no tena vaholana koa natao hifampahery mantsy zany no hevitra mbanjintsika tamin'ny volana lasa teo natao hifampahery sy fanafana tahaka ny afo kitay ny kristianina raha misy kitay anankiray zao mbola tsy mirehitra mbola tsy nahazo afo mihitsy fa etsy misy kitay mirehitra ro tsara mifanohana rehefa mba ampidirinao fa le kitay tsy nirehitra ty mba mirehitra ihany sa tsy mirehitra rehefa elany ihany mba mirehitra ihany mba azonao atsany moa zany kisary zany ianao zany le mbola tsisy hafanana tsisy finoana mihitsy fa niditra tao amin'ilay fiangonana niditra tao amin'ilay sampana manaraka programma fianarana mandray asa sy fampaherezana mizara olana amin'ny zoky am-panahy dia mba mifampivavaka amin'ny fanorohevitra mandray hafanana ihany anao ny farana fa tandremo fa misy mifanohatra amin'izay keo atao amin'ilay mikitay mirehitra tsara iny misy anankiray fa mirehitra be mihitsy fa isorinao amin'ilay namanao dia atokany areriry ambonin'ny arabe ary mirehitra foana va izy maninona ny farany maty ka itsika koa zay efa manao hoe zay efa ho tsara fa firy-taona zay nampandray zay efaiko tsy anjery hatramin'ny toten'ny paster ny liturgia faiko daholo lasy izy tsy mivavaka tsony mijanona rera ny atrano mbola mahana finoana ary iny ny tena hoasinony dia volomafy mihitsy satria mba nanao divorce taminy tamin'ny fotoanandro ka hiverina amin'ny ihany rehefa avy eo fa tsy mila Andriamanitra zony tandremo zany manao mafisana ny hoe tena hery lehibe ho antsika ny mifanafana mifampahery aty am-piangonana ao anatin'ny fikambanana kristianina tena iray ao amin'ny Kristy isika natao hifampahery ary tandremo mba tsy hoanao indray no ampiasain'ny satana misy an'izay ianao lefa ao am-piangonana io ampiasain'ny satana hampandositra ny olona efa tonga ao na ao amin'ny fiangonana na ao amin'ny fikambanana malahelo tsika rehefa vitsy ny mpivavaka
nefitsika tokony andiny tena fa sao dia ianao ihany ary la miavinavina na hijery an'le olona vaovao raha tsy ataonao akoriko maika moa zany fa niaraba azy le olona efa tamana ataonao zay toetra tsy zaka tsy atamana azy malahelo sika rehefa miavitsy ny mpikambanao amin'ny sampanao nefa tsika raha tsy mifankaty raha misy olona tokony raisina tsy raisina tsy jarena koa tsy miaraba isika zay efa mba zokony efa mba tokony hoe manana hafanana zoky ara-pana no miaraba voalohany maika moa farazandry olona ianao tsy fahalalam-pomba maolombelona fotsiny fa tena ara-tsoratra masina koa zany ko eo rehefa tsy miambina isika dia isika koa no ataon'ny satana fitaovana androka zay efa tonga ao ary zany planiny satana zany ary mampalahelo sy mampieritreritra mietrereta rehefa hoe ianao no ataon'ny satana fitaovana fahadimy farany mampiasa hery amin'ny zavatra tsara mampiasa hery amin'ny zavatra tsara manana programa ampiasana ny vatanao va ianao indrindra anao raha mbola tanora omen'Andriamanitra energia ianao mianatra va ianao samiasa tena ampiasao mihitsy ny energia ianao ataovy tsara ny olona tsy manana zavatra atao mihitsy eo amin'ny fiainana va mipetrapetraka minakana mijerijery zany aloha dia mora ho azo minota vetivety ho resy mifakapana vetivety ka inona moa ko tsisy ataontsy inona fa ny olona hoe tena misodone mihitsy mianatra mamita tsara ny asany akoatra ny anjara fanompony aty kely satana makafanahntsika maika moa rehefa tena ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika ary izay indrindra no mahatonga ny apôstôly Paoly mananatra ny Timoty satria ao misy fananarana matetika Timoty voalohany toko faefatra andininy fahavalo mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena fa ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka mahana ny teny fikasana sy ny amin'ny fiainankehitiny sy ho avy misy zavatra anankiroa mahasoa tany any eto inona no mahasoa voalohany toe-panaraka araka an'Andriamanitra ary inona le mahasoa faharoa fa kelikely kokoa ny fampiasana ny vatana ary mila mianatra koa tsika rehefa mamoaka ny hevitra ny soratra masina ao hoe tsapana kely hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona dia andrehetra loka ny vavan'Andriamanitra inona zany ny veloman'ny olona dia vo zao tsika raha zay nefa narareo fantatro fa tsy ny velona tamin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny inona ny veloman'ny olona mofo sy tenin'Andriamanitra tsy ny mofo ihany ao anatiny ve mofo sa tsy ao anatiny ao anatiny fa ny tenin'Andriamanitra dia ohatra zay ty ambaran'ny apôstôly Paoly ty mahasoa kely ihany koa ny fampiasana vatana ary Timoty zay mantsy rehefa manao pastera na hoe manao mpiandro zay dia menatra raha zany hoe anao baskety anao foty manao pompe miditra salle de gym dia ao indrindra no ampahiresaka apôstôly mampiasa vatana tena tsara zany ary raha tanora ianao ka mbola misy hery mbola afaka mihetsika ihany no tsy tia mampiasa vatana dia efa misy fiatraikany zay mifetrisayanao zavatra maro ao amin'ny version Louis II 21 moa dia ambara mihitsy en effet l'exercice physique est utile ka aoko tsika indrindra ho anao tanora verimpiana le tanora mipetrapetraka fotsiny mitaingo tamboho dia miefatra mitaingo tamboho tazana fotsiny araka nambarako tao hoe ianao ndreo men'Andriamanitra energia dia hoe tonga ve ny alina dia atory ianao le tanora mitaingo tambohony fotsiny sy nanao ininona mahita atory ve tsy ahita atory ianao satria le energie zay tokony dépensenao nandritran'le journée tsy niasa dia iny le antsony any amin'ny fiteniny tabaratra zay hoe gama misazoko lasa anao manjary voatery mandehandeha alany aloha mitady mba rehefa reraka ianao vao miverina matory ka ampiasao amin'ny zavatra tsara le energie men'Andriamanitra anao fa tsy hoe réservenao hitan'ny satana le energieko ao anamoa izy ny tsy akafananao ataovy an-tsaina ataovy am-po fa efa resy ny Kristy zany satana pakafana zany fahavalo resy zany no nisehony zanak'Andriamanitra andrava ny asa amin'ny devoly zao no voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ary momba an'izany fakapanahy zany dia omen'Andriamanitra hery isika
tsy maintsy isy mifakapana fa averiko ary tsy miteniteny foana fa ny olona tena olombavaka mandray tenin'Andriamanitra mampiasa ny heriny amin'ny zavatra tsara dia mahazaka zay fakapana asehon'ny Satana amin'eo. Zao ny voasoratra amin'ny Korintianina voalohany 7:20. Tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy zay zakan'ny olombelona. Nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaimpana mihoatra n'izay zakanareo. Fa momba amin'ny fakapana dia sy ny lalana ahafahanareo koa ahazakanareo izany. Ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra. Amen.